Elia miarahaba manokana ny dada malalako Yahova. Elia ihany koa miarahaba manokana ny Yahozoa. Tonga amin'ny fotoana letsika izay iarahantsika amin'ny zoan'ny Yosoa. Amin'izao ora amin'ny 4 ora alina izao. Somary efa mihoatra kely moa lera fa tsy manino ihany koa izany. Mbola misy fandaminana kely izay natao. Efa tafaraka indray tsika izao ny amin'ny teny. Dia mirary soatsika samy otahiny oso azy hita manaraka. Ary tsy mijanona ny miaino teny Yahozoa. Otahiny Yahozoa daholo itsika rehetra rehetra ny amin'izany rehetra izany ary. Voalohany aloha dia aty aminay zao amin'izao ora zao misy zava-maneno be manenoneny be mihitsy aty. Dia somary manamboatramboatra sofina kely izany nareo aloha. Satria tena tapatapa be mihitsy izy. Efa izany ihany moa izany hoe tsy dia andinisana azy fa tena mafy be ilay zava-maneno olona any ambadika any. Dia mety hoeninareo ihany ilay izy fa tsy avy etỳ aminay aloha ilay izy. Ao mitobitoboka be ilay fitaovana izany. Ny teny tsy misy sady manoka kely fa zizaka be. Ny teny fampiresahana aminareo indray androany ampianarin'ny Elianareo aho. Dia ny teny hoe tena avy any amin'ny lanitra marina ve izany Elia izany. Izay ny hiterevantsika ny amin'izao an'izao anao izay miaino. Satria izao aty ampitan-dranomasina dia izany indray izany no entiny tevoly izany. Manakana ny lalan'ny olona. Tena vitan'ny zareo mihitsy moa izany no teny amin'izao hoe vendrina be hono izany izay olona mino izany hoe izany Elia izany dia avy any amin'ny lanitra ka hoe ambasadôran'i Yahozoa. Hoe ny olona rehetra izay mino an'izany no dia vendrina. Fa ny olona rehefa eto ambony tany tsy avy any amin'ny lanitra izany fa olona daholo io. Ary ny entin zareo anaporofona an'izay indray moa dia miteny akaiky hoe ahoana ry izy manambady. Fa raha olona avy any amin'ny lanitra izany tokony tsy manambady. Izay indrindra no resantsika izany androany. Somary miafyafy ihany koa izany sofina ilay mitokotoko fa tsy haiko na ino anareo any izany na tsy haino fa tena mitatatata be mihitsy ilay izy amin'izao ohatry aminay ity. Tsy dia maheno nareo. Mahafinaritra izany rehefa tsy maheno nareo fa raha izay aloha dia tena tabataba be. Ndao ary hoentsika amin'izay ary ny teny voalohany indrindra. Inona ny fanamporofonina avy any amin'ny lanitra izany Elia izany. Ho resantsika ao anatin'ny testamenta taloha aloha. Ary ho tsindrintsika ato amin'ny tenin'ilay mpaminany Israelianina farany dia Yahozoa. Ny teny alika hatramin'ny testamenta taloha moa izany lany hoe
ny teny tany amin'ny tsisy idiran'ny lay Yahosoapa amin'any farany. Fa ny teny amin'ny testamenta taloha no jerevantsika, ilay fanekena taloha zany dikan'izay. Dia mazava be mihitsy ny fahalalanao dia hoe Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Araka ny boky Nisea, toko 1:15, andininy voalohany sy ny faharoa. Manomboka zany ny teny milaza mihitsy ny fanaporofona fa zany Elia zany ambasadorany Yahosoa dia tsy avy ety aminareo mihitsiny. Fa raha avy ety aminareo izy dia tsy nafaka anareo tamin'ny fahotana. Ny porofo nefa mifafaka amin'ny fahotana ny olona izay miaraka amin'ny Elia dia ianareo izay dazy fa miseho manerana an'izao tontolo izao. Ianareo mihitsy ny vavolombelon'ny fahamarinana. Fa tena misy ny fanafana amin'ny fahotana, misy ny afaka amin'ny fahotana ary tena tsy manota intsony. Izay sary izay efa hitan'izao tontolo izao dia porofo mitohaka amin'ny tendan'izao tontolo izao, na tiany na tsy tiany, na ekeny na tsy ekeny, na marina aminy na tsy marina aminy. Efa misy tokoa ny tsy manota intsony ary tena tsy manao ratsy intsony ary olona parfait. Ary izay sary izay mihitsy no midika fa efa tonga ilay avy any amin'ny lanitra ny lanitra noho ny amin'izao fanaporofona manaraka reko anareo izao. Ka ny bazin'ny fanaporofona zany dia tokana ihany dia ianareo izay daha tsy manao ratsy intsony, ianareo izay daha tsy mety manota intsony, ianareo izay daha lasa parfait tanteraka, perfect hoy ny anglisy. Zany rehetra zany ny fanaporofona ny soa vitan'ny Yahosoa, ilay zanaky ny avo indrindra teo mihazo fijaliana, dia entiny Elia ankehitriny amin'ity planeta teranareo ity, hoentina naporofona fa efa tonga mihitsy ny avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Dia omenantsika amin'izay mitoko sy andininy. Izay atoko fa 9:15, andininy voalohany sy ny faharoa. Isaia 59:22. Indro ny tanàny avatsy fa efa mavonjy, ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny heroko aroa no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny taviny anareo ka dia tsy mihaino izy. Io Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanotina. Ka raha ohatra izy zany ka tsy mihaino ny mpanota, ataony olona anankiray ahoana no mahafaka olona amin'ny fahotana raha mpanota izy. Izany hoe ataony olona izay mpanota ahoana no afaka olona ho lasa tsy mpanota. Ny olona ety an-tany rehetrarehetra ohatra nareo olombelona mantsy dia mpanota daholo. Ary amin'ny mampanota anareo tsy possible mihitsy no lasa tsy mpanota izay miaraka aminareo. Fa matoa zany lasa tsy manota intsony izay miaraka amin'ny Elia. Zany Elia zany dikan'izay fa tsy avy ety aminareo. Vakitsika amin'ny bokin'ny Joba toko 14. Joba 14. Aiza moa ilay misy an'ilay teny hoe fa tsy tika atao voatily izy. Firy moa lasa hoe tadidiko tany.
vavakitsy tadidiko izy hoe aiza izay olona maloto a raha fiteraka madio tsy haiko tadidinareo iny teny iny mba mihinana kely hoe zay teny izay rehefa torony mamampo mamy mametoko tsy ambiny be mba firy izy ohatrany any amin'ny andininy fafiry amin'ny jobo ao tadidiko mihitsy ny izy fa tadidiko raha zany 14 ny tadidiko tena izy tadidiko mba firy angambany izy siny aiza korony izay maloto amoaka madio zay mihitsy le sary mipetraka anatin'le teny tsy aloha karona kely izy ary aloha tsy 14 ka io indray resaka vehivavy miteraka ny dikany io dia tilo izy aiza moa izy hoe aiza kory izy izay madio ateraky ny maloto ohatran'izay lehibe ena sy tadidiko mihitsy ny izy malefa kely aty eo ianareo izay mahay an'le teny fa tsy tadidiko mihitsy izy ity moa application fa tsy baiboly dia lasa tsy tadidiko mihitsy le hoe aiza moa misy an'izy tena izy ka tsy izy indray tika teny ity mihitsy ny izy kay aiza joba 14 ihany izy satria izy fasafaty aiza zavatra hafa mihitsy moa kay nita joba 14 ihany izy aiza ny misy madio ateraky ny tsy madio tsy misy na dia ray akory aza ny teny eto izany dia mametraka tsara mihitsy ny hoe tsy misy olona ho madio izany ka ateraky ny tsy madio izany hoe avy any amin'ny olona maloto izany tsy misy zavatra ho madio voaka mihitsy ny ao raha maloto izany Elia dia maloto automatika izay naterany dia olona miaraka amin'ny Elia zany dikan'izay fa matoa ny olona miaraka amin'ny Elia lasa tsy manota intsony matoa ny olona miaraka amin'ny Elia nantapatapaka be zany matoa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony amboarina kely angamba le plasiny eny aminareo any satria eniko misy misy tapatapaka any aminareo any matoa ny olona miaraka amin'ny Elia tsy manota intsony a dia zany Elia zany mihitsy nefa madio ny dikan'izay tsy tapatapaka veneny aminareo any ay raha reo tenenako reo zany dia milaza mihitsy fa ny olona maloto dia tsisy Andriamanitra miaina ary avy any amin'ny olona maloto dia tsy misy zavatra ho madio mihitsy ny zavatra misy anefany a zay nge maheno hoe tapatapaka leny aminareo any raha mireo teny anankiroa nameko anareo reo dia milaza mihitsy tsara fa tsy misy Andriamanitra miaino ny mpanoto ka raha tsy miaino ny mpanoto io Andriamanitra io zany a ahoana moa izany ny afaka an'ilay olona ny fahotana
ianareo zeta rehetrarehetra zany manirana azy tontolo zao izay indrindra no anindriko foana aminareo zeta hoe porofoy fa tena nafany eo soanareo satria miditra makany amin'ny fanoerana amin'ny fomba aotra zany am'izay zao olombelona zao aiza koa ny apossibla zany ahoany ianao no mahafaka olona ny fahotana aiza koa maveny amin'ny lantilantana anao zany ahoany ianao ny manambady tonga hatrany am'izany izay le hoe ny Andriamanitra mampanota ny olona teny fa tsy mba ray Andriamanitra tsy mampanota olona ka zay ny vokatry raha Jesosy ka zay ny vokatry raha Jesosy ny Andriamanitra tsy izy natsoina rehetrarehetra dia tsisy fitafinareo ny famarinana Andriamanitra mampanota zany tsisy Andriamanitra miaina dia tonga na miteny hoe aza miaino no teny reny olona izay mivavaka amin'ny Andriamanitra tsy izy mpampanota anazy reny reto olona miteny izany masy dia olona tany amin'ny Andriamanitra tsy izy mivavaka dia rehefa tonga indray zao maheno zao fampianarana marina zao dia nazay ny marina teny mino no manaiky azy hoe aiza koa misy avalantilanta zany olona vendra no mino zany eo anekeny fa marina lehite dia tanareo tsara amin'izany le fomba fampiasana ampiasainy dia volony sain'ny olona ahodiny amin'ny zava-tsisy dikany zay no mahatonga ny ely mampianatra hoe eno tsara foana ny teny ary ny tena mampime mihitsy ny dia le teny le Andriamanitra tsy izy dia volo miara-miasa aminazy reny no en'olo zareo reny ny fahendrena avy any amin'ireny no arahana nefa izy mahafantatra fa mpanota ary rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly dia Andriamanitra avy any amin'ny devoly miaraka aminazy iny no enony dia ny fahendrena avy any amin'ny devoly ny enony ny fahalalana avy any amin'ny devoly ny enony fa tsy mba ny fahalalana marina no arahana anjarantsika ny mieritreritra ny teniko izany hoe zany ny fahavoazam-be efa ny teny foana hoe aza mihaino ny teny demony fa rehefa mihaino ny teny devoly dia mivadika devoly ohatranazy efita ve fa tsy afaka ny fahotana ianao hatramin'izay fa Andriamanitra tsisy mpampanota miaraka aminao io dia ahoana moa zany ny hevitra le Andriamanitra tsisy mpampanota no arahanao efa fantatra fa mpanota anao hatramin'izay dikan'izany tsisy Andriamanitra niaraka taminao dia ahoana moa le Andriamanitra tsy marina ny arahanao indray no mbola enona indray ny apahana teny avy any aminazy zany le te hoe ny aza mba nisaromany devoly ihany fa zao sarona ny amints'izy itenenako sy nanarako antsika rehetra hoe mba mitany ho an'izay resy lahatra rehetra satria maneran-tany moa ny teny dia tsy misy fahalefako foana ny teny manerana azy tontolo zao fa mazava io teny io ny vavolombelon'ny fahamarinana zany Eliazana dia tsy ampiseho ny herinay sy ny fahefanaizy dia ny olona hitanareo tsy manota intsony tsy olona ray na olona roa kory no miteny azany na folo na zato amanarivony no miara-manao fanambarana azy vavolombelona amin'ny teny fa tena tsy manota intsony ary tsy manao ratsy intsony ataonao ahoana ny amaly an'izany ary tsy hoe koa ny olona manaraka anany anatin'ny lavatranoko re olona reo ka hoe fahanako hoanina sakafo izy dia mody manaky ny teniko samy manana ny tranony samy manana ny ataony samy manana ny asany fa samy mitazona ny famaseny ary tena tsy manao ratsy mihitsy ho vavolombelony ahosoafiny famezam-boninahitra ny dadamala iava reo ny vahoaka an'Andriamanitra manamarina zany fanaporofoana voalohany fa matoa misy ny fanafana fahotana dia ny haino Andriamanitra ny dikan'izay ka rehefa mihaino Andriamanitra dia afaka ny fahotana le olona izay nenony ary tsy me manao ratsy intsony mazava ho azy fa le olona nenony voalohany dia izay mitondra n'io teniny io ary matoa mihaino anazy Andriamanitra dia tsy mpanota intsony io ary raha tsy mpanota intsony io io olona io tsy avety tany amina avety aminareo zany avy any amin'ny lanitra ny lanitra io satria ny lalàna mihitsy no teny fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota ianareo rehetra izay natera-behivavy ety nefa maloto daholo toy hoe ngainao sy natera-behivavy ie nateraky ny vehivavy fa hafa mihitsy ny fandehan'ny Eliazany Eliazany efa nitantanana efa nitantanana izy ary nalovana hatrany am-bola kely izy ary nitehirizina foana izy mandra-pahatonga ny andro teny iarahany amin'ny dada Iavasy Joshua navela ny aina tahaka ny olombelona rehetra rehetra izy fa voafidy izy ary voalary
mandrapatonga ny fotoana zay etsoina azy am'izay zany ny atao hoe Elia zany ary efa tonga am'izay ny fotoana ny etsoina azy andovy am'izay ataovy ny asanao de io izy mitsangana ary zay niaraka taminy de tsy nanao ratsy intsony tsy manao tentsony profo zany efa madio io olona io dikan'izay matoa navita nanafaka olona madio satria ny lalàna de miteny hoe aiza koriny izay olona malotoka hiteraka madio na hoe aiza koa zay rehetra zay hoe madio ateraky ny tsy madio izany teny zany de manaprofo zany fa matoa afaka ny fahotana ny olona zay miaraka amin'ny Elia ambasa diovany eo soa Elia mihitsy ny madio voalohany indrindra fa raha tsy madio zany Elia zany de tsy afaka ny fahotana ny olona ary tsy ho lasa tsy ho tonga tsy mpanota ny olona ary mbola mpanota foana ny olona raha toa ka tsy madio zany Elia zany fa matoa ny olona efa tsy manota intsony Elia mihitsy ny madio midikan'izay zay ny fanaporofona voalohany amin'ny testamenta taloha hoe matoa afaka ny fahotana ny olona ankehitriny madio le olona miaino anazy io Andriamanitra io satria ny lalàna de hoe Andriamanitra tsy miaino ny mpanota matoa nefa le olona zany afaka ny fahotana miaino anazy Andriamanitra ny dikan'izay miaino an'le ny rany izy ny dikan'izay ary matoa miaino anazy io Andriamanitra io amin'izao fanafana fahotana matanjaka de matanjaka amin'ity planeta terre nareo olombelona ty tonga eto ilay tsy mahay manota intsony dikan'izay ilay ny rahany dada Iavamalala Eliano anarany naniraka anazy Iavano anarany reo toko sy ndiny hitanareo reo adianinareo reo ny fanaporofona fa tena mandeha ny fanafana amin'ny fahotana mandeha zany lasa tsy manao tentsony zany midika zany fa tonga eto aminareo ilay henon'Andriamanitra teny midika zany fa tonga eto aminareo ilay tsy mahay manota intsony tonga eto aminareo ilay efa madio fa tena mipetraka ara possible ve ty aminareo ety ambony tany ve de oka zay satria ireo mpitondra fivavahana manerana azy mpitondro zao reo na iza na avaiza na tao amin'ny fivavahana inona ny misy azy na fivavahana inona ny misy azy zay karazan'Andriamanitra rehetra natsony olona de mitovy daholo ny patron mpampanota daholo de volo satana zany ny dikan'izay ny resako io tsy nisy olombelona afaka ny fahotana zany teto naray aza fa izao ny fanafahana ny fahotana vo misy amin'ny alalan'ny Elia fa raha ohatra n'izany ka tena nareo olombelona reo ny hoe mba nisy an'izany atao hoe tsy mpanota zany efa enonareo na afaka olona tamin'ny fahotana fa matoa ny olona tsisy afaka nareo amin'ny fahotana mpanota nareo avy ety an-tany nareo ka raha izany Elia zany koa avy ety an-tany ohatra nareo de tsy naafaka amin'ny fahotana tahaka an'ireo olona mpitondra fivavahana na viaiza ohatra ny zareo fa matoa Elia navitany nafaka olona amin'ny fahotana alasa tsy mpanota intsony zay miaraka aminy alasa tanteraka de tsy avy ety an-tany zany Elia zany fa avy any amin'ny lanitra ny lanitra izy matoa miaino azy ny dadany ary matoa zay miaraka aminy de tsy manota intsony ary tena afaka amin'ny fahotana fa naporofoana zany fa tsy vety aminareo izy ray zay teny zay miporofontsika eo amin'ny testamenta taloha le izy fa naporofona faharoandray ho porofontsika amin'ny teny le mpaminany farany
Yahosoa no anarany. Ahoana indray ny tenin'ilay mpaminany farany Israelianina? Satria mpaminany Israelianina no nareo teny. Io moa le fampianarana mandeha foana amin'izao tsika amin'ny teny izao. Araka ny Deutéronomia 18:15 hoe mpaminany Israelianina no nareo, ary Yahosoa dia mpaminany Israelianina. Deutéronomia 18:15. Ahoana ny fipetraka an'izany teny izany? Hoe io ny tenin'ny mpaminany. Ary ilay mpaminany farany izay atao Yahosoa, ilay mpaminany farany Israelianina, izay ndao rehefa tsy andray ny teniny. Dia izao ny tenin'io Yahosoa io hoe aza manota intsony. Ny tanjona izany dia ho lasa tsy mpanota ny olona. Fa raha mbola mpanota ny olona dia tsy izy izay, tsy miaraka aminy izay. Araka ny boky arikatra amin'ny Matthieu, tsy Matthieu moa fa Jauna ilay izy. Jauna 8:11. Araka ny efa haitsika sy fahafantatsika. Ary hoy izy, tsy misy tompo. Dia hoy Yahosoa taminy, izaho koa tsy manameloka anao mandehana, ary amin'izao tsisy izao dia aza manota intsony. Araka ny Jauna 9:20. Hoe aza manota intsony ianao. Izay zany tenin'io Yahosoa io. Tsy n'existe teto amin'ity planeta Terre ity mihitsy io a, taoriana na tsy nateo intsony ny an'i Yahosoa sy ny apôstôly. Rava izany teny izany. Tsy n'existe intsony izany. Tsy nisy olombelona nahavita natateraka an'io teny io, na iray aza. Afa-tsy Eliary ihany. Eliary ihany nahavita natateraka an'io teny io aza manota intsony. Fa namporofona faharoa. Fa tsy avy ety an-tany avy ety aminareo ity izany Elia izany fa avy any amin'ny lanty izy. Aty nahavita natateraka an'io teny izy hoe aza manota intsony. Ny olombelona rehetra izay ety an-tany nateraka ny vehivavy tahaka anareo ety an-tany, dia mitovy lenta sy kilasy anareo, tsisy afaka amin'ny fahotana anareo aza. Elia kosa ny niaraka taminy afaka amin'ny fahotana. Izany hoe koa izany nateraky ny vehivavy nefa ny maloto e. Ny resahana eto nateraky ny vehivavy dia io tsy nafaka tamin'ny fahotana. Tsy afaka tamin'ny fahotana izy. Fa Elia tena afaka tamin'ny fahotana sady nafaka tamin'ny fahotana, satria tsy avy ety aminareo izy fa avy any amin'ny Yahosoa, avy any amin'ny lanty izy. Ahoana ny fanaporofona aminareo ataon'ny Elia fa avy any amin'ny lanty izy. Izao no nalàna navoaka an'io Yahosoa mpaminany farany. Azo romenany alika izay masina. Vaketrika indray izay teny izay araka hatreho any amin'ny boky Matthieu 7. Matthieu 7 aiza misy 9:1. Matthieu 7:6. Aza omena ny alika ny zavatra masina. Ary aza tsy mpeo nolona kisoa ny vato soanareo. Fandrao anitsaka an'izany izy ka hifototra dia miraviranareo. Ny lalàna nameny Yahosoa dia hoe azo omena ny alika ny zavatra masina. Matthieu 7:6. Matthieu 7:1. Izany hoe ny teny eto dia milaza mihitsy fa aza omena ny alika zavatra masina. Tsy fampitoviana olona amin'ny alika akory izany fa tenin'Andriamanitra no miteny an'izany. Ka raha misy tezitra amin'izany dia ndana tezitra amin'io Andriamanitra ny Abrahama io. Misy tokony izy no miteny eto. Izy nefa le oharina amin'ilazay ny tenin'Andriamanitra io alika. Reto alika reto no tenin'Andriamanitra dia reto mpanota ny velany mpijangajanga sy mpanao ratsy ireo. Tsy azo omena an'ireo mihitsy ny fahamasinana zavatra masina avy any amin'ny lanitra.
kanefa n'ilay fahamasinana mihitsiny a izao entina izao satria matoa afaka ny fahotana ny olona lasa masina izy nazo zavatra masina izy ary ny fahazaony an'le zavatra masina mihitsiny dia ny fanay masina noraisiny mihitsiny a io masary mpiaran'io Andriamanitra io hoe azo omeny alika ny zavatra masina. Izany hoe ny olona mpanotany ivelany dia tsy mahazo ny zavatra masina, fa ny olona mahazo ny zavatra masina dia tsy maintsy avy any amin'ny lanitra ny lanitra ihany vao mahazo an'io izy. Naovaka itsika izay teny izay hoe matoa zany Elia navitana afaka olona tamin'ny fahotana ary lasa tsy nanota intsony io raha lasa masina le olona nandray ny zava-masina avy any amin'ny lanitra ny lanitra. Dia Elia mihitsy ny avy any amin'ny lanitra ny lanitra ny dikan'izany matoa ny zavatra avy any amin'ny lanitra ny lanitra manaraka anazy. Dia ny fanahy masina manala olona ny fahotana. Apokalipsy toko 2:20. Apokalipsy 22:15. Fa nivelona ny alika sy ny mpanao ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra ty lainga sady mpandainga. Même klasy mihitsy ireo any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra. Any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Araka ny teny alika hatramin'ny Apokalipsy 21:27 hoe Apokalipsy 21:27 ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina na izay mpanao vetavetana izay mandainga fa izay voatsohatra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Fomba azo miditra amin'ny lanitra ny lanitra zany ny mpanao ratsy rehetra anatin'izany ny alika. Ary ilay alika dia tenen'ny dada Iava hoe any ivelany ny alika. Tany ny alika zany dia zavatra any ivelany tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Reny zavatra avy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra reny ny Andriamanitra azo omena ny zavatra masina. Ten'Andriamanitra miteny izany fa tsy za va iovako io tsara io fa meko anao idolo le teny io. Andriamanitra Abrahama no namoaka an'io. Ka ny olona mpanota zany ty resahana ity zany hoe any ivelany ireo. Ny zavatra masina nefa ny tsy azo omena andreo any ivelany ireo. Aiza zany nisy ambasadeur-n'i Joshua Elia matoa navita zao zavatra zao izy. Mazava zany ny ambasadeur-n'i Joshua izay nahatonga olona lasa masina sy mpanota intsony fa tsy mba olona any ivelany izy. Any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra fa ao amin'ny lanitra izy. Avy any izy ny dikan'izao. Matoa navita olona tsy manota intsony izy lasa parfait ny olona miaraka aminy tanteraka tsy avy ety an-tany izy satria ny ety an-tany mpanota dehoro izy ten'Andriamanitra ny alika. Dehoro reny. Zany hoe tsy ao amin'ny lanitra reny. Ny tsy avy any amin'ny lanitra reny dia dehoro tsy mahazo mitondra zava-masina. Matoa Elia navita nahatonga olona lasa masina tsy manao ratsy intsony Elia avy ao amin'ny lanitra ny dikan'izay fa tsy mba dehoro zany izy fa tena à l'intérieur izy. Dans le ciel des cieux. He is from the heaven of heaven. Hozy ny anglais. Il est venu du ciel des cieux, hozy ny frantsay. Izy dia avy any amin'ny lanitra. Satria ilay fanjakantsika dia any amin'ny lanitra fa tsy ety an-tany. Ka raha hoe any ivelany ny alika, any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ny dikan'izay. Ny fanjakako nefa noho izay Joshua dia tsy ety amin'izao tontolo izao fa ny fanjakantsika dia any amin'ny lanitra ny lanitra. Efa afaka itsika izay teny izay hoe ny fanjakantsika dia any amin'ny lanitra ny lanitra. Azo kakakely an'izay indray
antsika izy Philippianina 3:20 Philippianina 3:20 fa ny fanjakatsika dia any an-danitra io zany eo any amin'ny lanitry lanitra ary ihany koa no endrika atsika mpamonjy dia ahosoatombo mazava be zany fa le hoe any ivelany dia any ivelany lanitry lanitra ny dikan'izay ianareo avy ety an-tany reo zany resahany zany hoe lailazana fe any ivilany alika zany de olany ivelany fanjakan'Andriamanitra tsy any amin'ny lanitry lanitra izy zay tsy avy any amin'ny lanitry lanitra rehetra zany resahana zany nareo olombelona kely ety an-tany zany tenenina amin'izany resaka zany zany mahatonga nareo tsy mafaka fahotana olona io tsy afaka fahotana amin'ny olona mihitsy nareo satria nareo avy ety an-tany Philippianina 3:20 ianareo zay avy ety an-tany dia tsy afaka olona fahotana zany no vinanao viny ary zany mahatonga nareo tsy navita nafaka olona fahotana satria nareo any ivelany lanitry lanitra nareo fa rehefa tonga amin'izay le avy any amin'ny lanitry lanitra nanaraka anazy ny zavatra avy any amin'ny lanitry lanitra mafaka amin'ny fahotana dia ny fanahy masina izay resana aminareo dia io ny olona fa tsy mahay manao ratsy intsony tokoa ary tena tsy navita nanao ratsy intsony ary sambatra zay tafaraka amin'ny Eliazo fa tena tsy mahay manao ratsy intsony izy izao teny izao ny fanaporofona fa Eliazo zany dia ao amin'ny lanitry lanitra izy ary tany amin'ny lanitry lanitra izy satria ny ao amin'ny lanitry lanitra no manana ny zava-masina ary zay avy eo amin'ny lanitry lanitra no manana ny zava-masina ary ny zava-masina miaraka amin'izany Eliazo zany avy any amin'ny lanitry lanitra dia ny fanahy masina zay natonga an'ireo tsy manao taintsony ary rehefa tsy manao taintsony olona tanteraka mihitsy le teny hoe any amin'ny lanitry lanitra ny olona anankiray tafapetraka any amin'ny lanitry lanitra koa iny zany araka ny tenin'Andriamanitra hitantsika hoe fa ny fanjakatrisy dia ny amin'ny lanitry lanitra mazava zany fa Elia matona afaka olona fahotana dia tsy avy ety an-tany fa avy any amin'ny lanitry lanitra mazava be io teny io dia tsy mba avy ety an-tany avy ety aminareo fa raha zany dia tsy mahazo mitondra an'izao fanafana fahotana zao koa izy tahaka anareo hatramin'izay tsisy nafaka tamin'ny fahotana fa raha voalasa ny apôstôly maty dia tsisy tsony ny fanafana fahotana zava-doza no nataonareo olombelona novainareo ny anarana marina zavatra hafa no tomponareo Andriamanitra tsy izy daholo no tomponareo mpiara-mamindra amin'ny devoly no tomponareo io ny zava-doza nahazo anareo io noho izany fanaporofona mazava be zay teny zay matoa afaka amin'ny fahotana zany ny olona miaraka amin'ny Elia dia tsy olombelona tahaka anareo izy dikan'izany fa avy any amin'ny lanitry lanitra satria ny avy any amin'ny lanitry lanitra ihany no mahazo ny zava-tsoa avy eo amin'ny lanitry lanitra satria hoe azo omeny any alika izay zavatra masina ka ny zavatra mafaka amin'ny fahotana zany zavatra avy any amin'ny lanitry lanitra zany dia ny fanahy masina tsy azo ny olona ety an-tany zany hoe hoentin'ny olona ety an-tany zany fanahy masina zany aiza koa ny ampitombona zany fanahy masina ve avy any amin'ny lanitry lanitra dia ny olombelona kely iny dia hitondra azy aiza ny apety an'izany aminao ianao manoto dia ny zavatra hoentinao masina be ty dia aiza ny apety an'izany ny fanahy masina nkeka zava-boary afaka miresaka sy miteny ary ireo mihitsy manao ny fanafana ny fahotana io a no ny baiko ny eosalmena azy amin'izy mitary-dalana ho amin'ny marina dia izay no mahatonga ny olona tsy manota intsony ary zany fanahy masina zany dia avy any amin'ny lanitry lanitra zany rela hoe azo omeny alika zavatra masina zay miaraka amin'ny fanahy masina io zany a zavatra avy any daholo vao mahazo mety io dia izay no mahatonga ny Elia hoe avy any Elia matonga miaraka amin'ny fanahy masina zay mandala amin'ny fahotana ary izay no fanaporofona fa avy any mihitsy ny Elia satria io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy manota intsony ary io fanahy masina io no mahatonga ny olona tsy mahay manao ratsy intsony lasa parfait ary zany ny fanaporofona mipoaka amin'ny tendany olona fa tsy azo no lavina intsony zany devoly sisany mandahany zany ko izay mahadevoly ny devoly fa tsy zay izy dia tsy atao hoe devoly izy tsy maintsy mamaly foana izy fa saingy tsy azo ny toerana kosiny a io ny olona fa afaka amin'ny fahotana efa lasa tsy namantsony a efa tonga ny irany amin'ny lanitry lanitra zany no midika fa tonga dia avy any amin'ny lanitry lanitra io izy io hitanareo io ny sariny za zay miteny io Elia io
fatelo zany zay izy fa ny tena mipetraka farany am'izay efa mazava aloha zany iny eny fahafahana ny fahotana no profo fa tsy ave tia-tany Elia fa avy any amin'ny lanitry izy fa tsy maintsy nalefa olombelona izy mba hamonjy anareo tahaka nataony Yehosoa satria tsy maintsy hiara-monina aminareo olombelona izy tahaka ny Yehosoa koa zay zoko malalany dia tsy maintsy natao olombelona izy nateraka ny vehivavy koa izy tahaka ny Yehosoa fa ny tena mipetraka manino izy ny manambady valy teny omeko anao Yehosoa tsy manambady satria izy tsy tia hanambady fa tsy misy lalana mihitsy miteny fa tsy mahazo manambady Yehosoa raha tonga taty fa izy mihitsy tsy tia hanambady satria tsy tiany zany ary tsy mety aminazy idirany Elia zany fa nazy voninahitra ho azy mandrakizay fa ny lalànany Yehosoa mihitsy dia tsisy miteny mihitsy aza manambady zany ny lehilahy zao ny lalàna ny dada Iava noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny kaikamana ny vadiny ary lasa nofo ray izy roroa tsy misy Yehosoa nandravan'izany teny zany mihitsy eo raha vaky ty teny taria fanamboarana anareo ty fa raha zany dia efa tsisy manambady tsony ny olona ino nge mbola manambady tsy nandrava ny didiny dada Iava mihitsy zany Yehosoa zany tamin'ny famoronana anareo fa navela hiteraka ny olona ary mbola mitoy zany mandrakandroany mbola tsy namoaka didy mihitsy ny Yehosoa aza miteraka tsony nareo olombelona fa aoka tsy hivaty tsony lasy mivady tsisy nanao an'izany mihitsy noho zany ho an'ireo izay milaza fa manino ny Elia manambady ianao ke zany manohitra lalàn'Andriamanitra fototra mihitsy zay nge nateraka olombelona koa Elia nge natao olombelona tahaka ny Yehosoa izay na tonga nateny hoe izy ny tsy tia hanambady ny amin'ny momba anazy manokana dia tsy idirany Elia mihitsy zany fa raha ohatra ny Yehosoa zany ka mba tia hanambady tety avy natao tsara mety zany fa zany efa milaza fa izy tsy nanambady izy ary marina zany inona ny antony izy ny tsy tia hanambady satria tsy tia hianambady fotsiny zao izy zay ny tiany zay ny mety aminazy fa tsy afaka hiditra amin'ny momba ny Yehosoa manokana mihitsy fa raha ny lalànany Yehosoa dia tsy nanova ny teny ny dadany mihitsy izy Iavano anarana dada Iavano miteny hoe manambady nareo mba hiteraka nareo afaka manambady mihitsy ny olona fa napetraka Yehosoa kosany hoe aoka ny lehilahy ray ho vady ny vehivavy ray ary aoka ny vehivavy ray ho vady ny lehilahy anankiray valy teny omeko an'ilay fivavahana izay milaza fa hoe tsy mahita ao anatin'ny baiboly izy fa hoe lehilahy ray dia manambady vehivavy ray ary ny vehivavy ray manambady lehilahy ray satria mandeha be anatin'ny internet any zany teny zany za tsy anona le fivavahana fa mahafantatra an'izany ho an'reto manambady bidibe reto dia meko anao ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo rehetrarehetra izay miteny an'izany fa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany adoke dia efa tsy te izay teny izay satria parantesy kely menanareo zany ary ekatra amin'ny bokyny Kolosiana angamba izindra sy diso lokarona kely indray lekarika kely indray aloha zasy kely aloha zasy aloha tena tsy efako misy tsy tany Richard Koritianina voalohany moa fa tsy Koritianina voalohany 7:2 Koritianina voalohany 7:2 dia amin'ny teny frantsay toutefois pour éviter l'impudicité zany hoe mba hialana amin'ny fijangajangana zany que chacun ait sa femme que chacun ait sa femme
Cela veut dire qu'un homme, un mari, doit seulement avoir une femme. Zany hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Et que chaque femme ait son mari. Donc une femme doit se marier avec un seul mari, un seul homme. Voilà la loi du mariage. Ka valy teny omeny anareo rehetra izay minazy hoe aiza misy milaza ao anatin'ny soratra masina fa hoe lehilahy anankiray dia manambady vehivavy ray fa tsy maintsy manambady vehivavy lehibe ny lehilahy. Non. Lehilahy ray manambady vehivavy ray. Io izy io. Korinthianina voalohany toko 7 dia 2. Io zany avakeo. Lalàna ny Yahoshua, le dernier prophète. Verina any amin'ny voalohany lahy sy vavy nanamboarana anazy dia lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray. Izay nanamboarana anareo araka ny bokin'ny Jiosy. Eo amin'izay izay ny lalàna ny Yahoshua. Ka tsy misy Yahoshua amin'ny teny mihitsy hoe aza manambady nareo. Hoe aza manambady tsy isy an'izany aty amin'ny Yahoshua. Zava-doza ary zany satria mandrara lalàna fototra nataon'ny dada Maria iavana izy zany. Ka Eliany dia nisafidy ny hanambady. Tsy misy mpandikan-dalàna mihitsy zany na ny kely azy. Fa ataovy ray fotsiny ny vadinao. Fa ny vadiko dia anankiray. Dia mety be mihitsy izany. Tena tsisy olana mihitsy izany. Nanaraka lalàna tsara mihitsy izany. Lalàna ny famoroana ny olombelona izay lasa ny vadik'olombelona tety. Ka izany na dia avy eny amin'ny lanitry zany. Za koa nataony dadako iayava ho lasa olombelona dia manaraka lalàna amin'ny tany amin'ny maha-olana tsisy olana mihitsy izany. Dia teny ianao hoe ka ahoana ary ny voalaza teny Andriamanitra hoe tsisy manambady ny avy any amin'ny lanitra fa tahaka ny anjely. Ka le anjely ange tsy nivadika olona. Tsy nisy anjely navadika olona zany tety aminareo tety. Fa ny anjely dia zava-boary mandendeheny izy dia miveriny amin'izay naniraka anazy foana eny izy. Miveriny amin'ny toerana izay nametrahana azy izy. Izay ny atao hoe anjely. Fa tsy nivadika olona ohatra ny Elia zareo. Fa Elia nivadika olona. Natao olona mihitsy ny Elia. Dia izany mahatonga ny afaka manambady Elia satria izay ny tiany Elia. Ary izay koa nandaminana ny lalany dia bety izy manambady. Misy olana mihitsy izany. Ary ny dadako ilay naniraka ny fanahy masina niaraka tamiko nakaty. Ilay nanendry anahy izy mihitsy miteny hoe dalanao manambady. Inona ny olana amin'izany? Nanaraka lalàna mihitsy ny izay. Ary ny fanarana lalàna tsy midika hoe fahadisolana fahotana. Autorisé izany avy any amin'ny lanitry ny lanitra. Dada Maria iavana mihitsy no nametraka an'izany lalàna izany. Fa napetra fotsiny hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Ary vehivavy ray manambady lehilahy ray. Izay ny lalàna amin'ny fanambadiana. Rehefa manaraka an'izay ianao dia tsisy fahadisoana. Ka izay ny valy teny menan'ilo hoe Elia akory dia toy anjely maso dia tsy hita maso izy. Fa mandendeheny izy. Ka ireo ilay teneny Yahoshua hoe fa amin'ny fitsangana amin'ny maty dia tsisy tsony manambady na voka-pakarona. Fa tahaka ny anjely any amin'ny lanitry ny lanitra izy. Ka ilay anjely any amin'ny lanitry ny lanitra tsy mipetraka ety an-tany navadika olombelona. Fa zareo dia anjely. Tsy olona izy fa anjely. Ka raha ataontsika hoe tsy mbola nivadika olona dia tsy mahazo manambady. Raha Elia zany tsy mbola nivadika olombelona ohatran'izao hitanareo zao hoe mihinam-bary miaraka ohatra miara mandeha amin'ireo ambony tomobily hita maso miresaka azo resitahana. Raha ohatran'izay ny Elia ka tsy mbola misy ohatran'ny olombelona tahaka an'izao nateraky ny vehivavy dia izay natao hoe tsy mahazo manambady izy. Tsy mahazo manambady satria tsy mbola nivadika olona. Fa lasa klasy mitovy amin'ireo anjely ireo. Dia ny anjely tsy mahazo manambady. Satria tsy mbola nivadika olona. Tsy mbola niova olona zany izy. Fa raha vao iny foa izy niova olona
dia manaraka ny lalàna ny olona izy dikan'izay. Ka edy ahy efa lasa natao olona dia manaraka lalàna ny olona izy dia afaka manambady izy araka ny safidiny. Ka ny nandefa nananambady dia ny dadako dia iava ary ny zoko eto hoe Iahosoa no teny hoe dala no manambady fa izay ny mety aminao dia nanambady Elia ary tsisy lalàna manohitra an'izany. Hoe afaka itsika hoe fataka ny injily eny amin'ny lanitra izy aloha. Resarekako kely izay dia maneho Matthieu any nefa Matthieu 22:30. Matthieu 22:30. Divona kely ary olona. Vai. Misy gripa be mihitsy manafiparika aty amin'ny paripapia aminay aty zao. Nefa tonga dia mihevonevona be mihitsy. Miaratsiny amin'ilay tsy tia mihevona ko ino mikoseny maha-olona ny olona tsy maintsy mihevona ary tina anao teo. Matthieu 22:30. Fa amin'ny fitsanganany maty dia tsy mba misy afakabady na voka-piakarana fa ho tahaka ny anjely any amin'ny lanitra lanitra izy. Anjely an-danitra zany. Fa ny anjely izay tsy nivadika olona, mbola tsy niova ho olona, reny tsy manambady reny. Zany hoe raha mbola any amin'ny lanitra lanitra ianao zany ka tsy nivadika olombelon'ny rano anankiety dia tsy mahazo mivadika olona tokoa ianao zany. Satria tsy mbola navadika olona dia tsy mahazo manambady. Fa izay efa nirana ka novaina olona ety aminareo ety mahazo manambady mihitsy. Fa lalàna zany afaka manambady izy. Zay no tonga namteny hoe raha Iahosoa ange nanambady tsisy lalàna manohitra an'izany fa izy tsy tenao an'izany ary izy tsy natao izy zany tsy vonany andeha amin'izany satria tsy mety aminazy izy. Ka izay moa zany no momba anazy tsy hidirako mihitsy zany fa amampamorona anazy izay tiany io. Fa raha ohatra izy nakavady tsy olana aminazy koa zany tsy manohitra lalàna izy. Fa Elia natao olona, efa lasa olona Elia, nateraka olona izy, miaina ohatran'ny olona izy. Tonga manambady izy ny dikan'izay. Rehefa afaka manambady izy inona ny olana aminao amin'izay. Eto ana teny lalàna izy ake miteny fa tsy mahazo manambady Elia. Lalàna izy atao fanjakana masina atao amin'ny Iahosoa. Tsy misy an'izany ato. Afaka manambady tsara mihitsy izy. Ary tena mahazo mihitsy izy fa tsisy lalàna manohitra an'izany. Ka izay zany nivaly teny amin'ilay ianao miteny hoe ahoana moa anao manambady? Raha avy any amin'ny lanitra lanitra ianao ko mihinanao manambady. Tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo amin'ny Iahosoa fa mety be ary zany. Satria ny lalàna ny dada Iavady hoe manambady ny lehilahy misaraka amin'ny ray aman-dreny dia manambady izy. Lalàna tsy maintsy atao zany raha lehilahy ianao. Ka zany tsy vehivavy fa lehilahy dia manaraka an'izay zany dikan'izany. Fa raha zany lasa sarim-bavy ka tsy mety zany. Zato sarim-bavy fa tena lehilahy mihitsy ny dia manambady pirofo fa lehilahy dikan'izay. Ary narako lalànan'ny zoko malalako Iahosoa dia ny lalàna narako dia hoe manambady ray ihany za ka vehivavy ray mivadiko. Manaraka lalàna mihitsy ny ary tsisy lalàna manohitra an'izany mihitsy eo na androeza. Tsy misy hoe rehefa miaraka amin'ny Iahosoa nareo na avy any amin'ny lantilanitra zao dia aza manambady fa tsy mahazo manambady. Tsy misy an'izany ao. Tsy miexiste ao mihitsy zany na ny kely ara.
fa mateonao tsy manambady a safidinao zay ary safidinao samy manana safidiny ka ny azy safidiko midadako amteny zanynao manambady fa zay mety aminao de nanambady zany tsy misy rahana manohitra an'izany ary mety be zany tsy mahita zavatra manahirana am'izany ka izay le valy teny oa averiko tsara ho anareo le miteny hoe raha veny amy lanitrilantry noko mihena manambady ko lalana zany lalàna mihitsy ny ara ty no arako fa vehivavy ray fotsiny tsy maintsy vady de manaraka ny je fa azo atao tsara manambady ary tena fanapolofona ny teny dadamara iava zany fa rehefa anao misafidy etsy anambady a ka safidinao ndray tsisy manohitra an'izany safidy io manambady anao safidinao zay tsy manambady anao safidinao zay fa mahazo manambady anao fa kosa raha ihany ny vadinao fa lalàna zany fa ao amin'eo soa tsy misy hoe voarary anao manambady tsisy an'izany fa raha safidinao le izy a zay fa raha miova ndray ny safidinao a za nambady sikolana zany safidinao zay io a tsisy mabedy anao an'izany mihitsy manambady anao tsy bedy manambady anao tsy bedy fa safidinao zay ka lalàna zao arahana zao fa ny devolo mitady andika lalàna mamorona lalàna tsy fantatra ndray le devolo ay zay misy lalàna to amin'eo soa tsy mahazo manambady ny lehilahy avy any amy devolo igny zany sary zany de mandrarany tsy manambady vakitsika ndray zay teny zay le vakitsika farany traka kely am'izay aloha somary mbola veriko kely mihitsy ny temoty voalohany a toko faefatra lasony hoe anao vetsika aloha le anao teo misy ny teny mafisikety a temoty voalohany toko fatelo a andiny faharoa ambiny folo temoty voalohany a 3:12 Timothée voalohany 4:3 zafady indrindra Timothée voalohany 4:3 Timothée voalohany 4:3 zay mandrara tsy anambady anao mavaketsika misy andininy voalohany sy ny faharoa fa ny fanahy milaza marina Timothée voalohany toko faefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro fivoriana dia emotra amin'ny finoana ny sasany manaiky fanahy mamitaka tsy fampianarany demonia amin'ny fiatsaram-belatsy ny mpilaza lainga ka voapetaky ny vy mamay ny fietretana sa misy olona mampianatra zava-doza zany ty olona fanahy mamitaka ny eo anatiny eo zany inona tao n'ity fanahy mamitaka ty zay mandrara tsy anambady fa ny olona miteny an'izany ianao tsy tokony manambady a fanahy mamitaka ny eo anatiny eo zay olona miteny an'izay fanahy devolony ao anatin'izay olona zay de mandrara ny ilay ahoana ianao manambady ikazay manko hoe ianao tsy mahazo manambady de zay olona zay zany zay miteny an'izany fanahy mamitaka ny eo anatiny eo satria mandrara ny programa mandada iava amin'ny olona namboarina ka rehefa nisy olona ny programme ny dada iava ho tonga olombelo ary lasa lehilahy de mahazo manambady izy fa ny mandrara ny lehilahy anankiray tianambady de olona fanahy mamitaka ny eo anatin'izay olona mandrara zay ka mety reta zany zay manao zay hevitra zay rehetrarehetra fa vao mety tena mahadivolo be anao zany mahazo manambady tsara zany Elia zany lalàna mihitsy zany ary manaraka an'izany tsara mihitsy fa kosany a
manambady tokana lalàna zay. Dia izay ny namaranako ny teniko antsika rehetra koa miraha soana rehetrarehetra eto amin'ity planeta terre nareo ity, aza manaiky fampianarana demonitra io sy oletiny demonitra fa manaraha ny Eliany zay. Mazava aminareo zava-drehetra zao alefa ny devoly taona ny hevitra rehetra zao dia mandeha ho azy koa ty mivavaka. Izy aminazy fa raha avy any amin'ny lantilanty Elia dia tsy afaka manambady izy rehefa ety. Eliany ke fa lasa olombelona fa raha tsy mivadika olombelona kosa ny Elia dia tsy mety zay hevitra zay. Fa raha vao lasa olombelona izy dia tsy maintsy manaraka ny lalàna ny maha olona anazy izy. Fa lalàna zany raha avy any amin'ny dada malala iavany lalàna amin'ny maha olona ny olona dia tsy maintsy arahany zay. Ny tsy fanarahana an'izay kosa dia bedy. Fa raha ianao indray no misafidy hoe za tsy anambady indray safidinao iny fa tsisy mandrara safidinao amin'izay. Safidy ohatra Jehosoa, safidy ny tsy anambady, tsisy mandrarana azy amin'izany mihitsy. Fa raha nanambady ary izy dia tsisy mandrarana azy tsy anao zay koa hoe lalàna ny dada iavany manambady. Fa saingy izy moa hoe efa lasa nandeha Jehosoa ny tiako tenenina. Anjarany Elia amin'izay zao mandeha. Izy zany mbola tsy vonona ny anambady fa maty moa Jehosoa. Ka izy tsy tao anatin'ny programme anambady fa Elia zao fa efa eto aminareo izy programme anambady tsy misy fahadisoana mihitsy zany na kely azy ao amin'ny Jehosoa. Ary mety be ary zany. Vao miara zany tsara. Misy namana makivaky amin'ity fiainana ity mila namana ity ka tsy olana mihitsy zany, tsy mandika lalàna mihitsy zany na ny kely azy. Zay nga manonteny tamin'ny fampianarana ataontsika larana fahenina zany fampianarana androany. Larana fahadimy ty dia ty atao larana fahenina ty ilainy ty fampianarana lefanareo androany ty ilainy zao tontolo zao. Satria efa manomboka mamaly indray le ty ampitan-dranomasina. Efa voadona amin'ilay fampianarana marina zareo dia efa manomboka miteny zavatra tsy fiteny amin'izay. Fa ny eo ny resy lahatra, resy lahatra, ny tsy resy lahatra, tsy resy lahatra dia hitantsika eny ihany toy any. Fa Elia tsy maintsy mikaroka na dia iray fotsiny ihany moa efa mahafaly any dadako iavà zay. Dia miraso antsika samy tena soary tonga hafa daholo raha pitso mamonjy ny fivoriam-bavaka. Aza misy mitairaikiraiky any an-trano antsony fa tonga daholo manome voninahitra ny dada iavaka eo soa mamonjy ny fivoriam-bavaka amin'izay any amin'ny fiangonan'ny Jehosoa zay misy any Elia ambassadeur-ny Jehosoa. Da diavy zay Elia zay ambassadeur-ny Jehosoa. Dia miraso antsika samy tena Jehosoa ary hivavakintsika. Sotra betsaka dada malay avao. Sotra betsaka ny amin'izany teninao zany. Ny amin'izany fampianarana nomenao zany. Fampahafantarana zao tontolo zao ny fahamarinana avy any aminao dia ny fototra avy any aminao dada malay avao Jehosoa malalako. Ny tany izay rehetra nampianariko izay nambarako ny ianao ary dia maneho ny voninahitra ny amin'ny teny, maneho ny hasoavanao ny amin'ny teny. Ary izay rehetra nampianariko dia hamonjenao olona, hamonjenao fanahin'olona hoentina ho any aminao dada malay avao ho valiny raha ny Jehosoa. Sotra betsaka Jehosoa malala fa avy any aminao daholo zao zahatra rehetra soeniko. Sotra betsaka. Ka io ny olona mba ho tonga soa any aminao ho any amin'ny lantilanty. Ary vonjeo zay rehetra mitady fanafana sy famonjena dada malay avao ho anao amin'ny voninahitra mandrakizay. Amin'ny anaranao Jehosoa anao zany vavaka rehetrarehetra zany. Halleluja. Amen. Dia miraso antsika rehetra samy tena Jehosoa ho amin'ny fahafiarantsika ho amin'ny rapitro indray tena Jehosoa daholo. Mandrapiona Andreas.